Amin'izao fotoana zany zay dia manamaina voankazo zay misy rehefa legioma dia azo amainina tony mba hitahirizana azy. Dia eto Madagasikara ny voankazo eo amin'ny 2 volana ihany misy ny karazana voankazo tsirairay. Dia niezaka zay hoe sady betsaka izy ao anatin'ilay fotoanan'ilay 2 volana mora ny vidiny dia mba hihinana malagasy voankazo zany mandritra ny 12 volana dia amainina izy dia mba afaka mihinana voankazo tsika fa miendriny maina mandavataona. Dia mitovitovy an'izay koa ny legioma ho 10 taona mahery zay dia maro ny olona mihinana sy mahafantatra fa misy na dia mbola tena betsaka ary tsy mahafantatra fa ny olana fotsiny dia efa mividy no tsy azakana an'le voankazo maina satria ny voankazo maina raha 10 kilao lena dia azona 1 kilao maina. Ngeza dia ngeza ny olana anay. Ny olana voalohany dia ny voankazo misy eny an-tsena satria nahoana ratsy kalitao ilay voankazo tonga eny an-tsena. Dia ny olana manaraka ny tsenam-barotra tena mbola sahirana izahay mpanamaina ny eto atorina tsy mety hividy amin'ny vidiny ny any ivelany mbola tsy mahatakatra izy koa satria mbola ambony vidiny noho izay ilay olana maro fangaro zay. Ny etahitanay angamba dia tsotra ho an'izay mahita ka mahafantatra fa misy zahay dia mangataka zay mba tsy fort ny entana maina eto amintsika fa azavarina any maitso be dia be ko maina no ezaka zahana.